Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any manolana fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra indray tratra diany ity. Irosindray zany tsika ny amin'ny lesona ny boky ny apokalipsia efa tafiditra tsika ny amin'ny toko 12 ary efa mamaraparana ihany koa tsika ny amin'ny toko 12 ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia apetritsika ambavaka ny zavatra rehetra iaraka ivavaka sika re. Jehovah Andriamanitra ray io, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha io amin'izao ora sy fotoana izao. Mametraka ny fotoana izay rahana eto eo am-pelantananao. Satria tsy maefa na inona na inona izay na mahay manao na inona na inona raha tsy amin'ny alalan'ny fanainao rery ihany. Ka ao karaha ny fanainao no hitari-dalana anay, hialoha lalana anay, anamasina anay. Aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina anay tsirairay avy ireto ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Areo ka ny fanahinao ny hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Eny Andriamanitra ray io, mifona aminao ihany koa izahay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra ary ny tsy fahatanterana rehetra. Ka ninona ray fahotana vitanay teo anatrehanao tamin'ny fotoana izay nisarahanay, ninona ray fahotana izay vitanay dia fonanay aminao. Na mety hoe fahotana tsy na eritreretina hoe tsy fahotana ihany koa, ninona ray mety fahotana vitanay dia fonanay aminao zany. Mamindrafo aminay ray mamela ny eloko irenao. Ary raha mbola eto amin'ity tany ity ihany koa izay dia mety mbola lavo amin'ireo fakam-panahy. Kanefa Jesosy io, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe iza ny anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Raha ny fanahy dia manaiky ihany fa ny nofony tsy mety. Ary misy lalàna roa mifehy ao izy ny apôstôly Paoly, lalàn'ny nofo mitondra amin'ny fahafatesana ary lalàn'ny fanahy mitondra amin'ny fiainana. Iza no anafaka amin'ity tenan'ity fahafatesana ity hoy izy ny apôstôly Paoly. Satria tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako. Dia nanambara izy Jesosy manao hoe ny fahasoavan'i Kristy no mahavonjy ahy. Eny Jesosy, ny fahasoavanao rery ihany no mahavonjy anay. Ary tsisy olona mahay mandresy ny fakam-panahy amin'ny herin'ny tenany na mitanja ny fahafanainao rery ihany. Aoka ny ilerahanao Jesosy no anadio sy anasanay anafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Aoka ny fanahinao anamasina anay ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafy ny fonay, sokafy ny sainay, mataranay ny sitraponao. Koa dia mitenena ray fa vonin-kely izay voakanao. Ilay devolo Satana kosa izay manakorotana anay, izay hoentina manafika anay amin'izao fampianarana izao. Satria tsy zakan'ny Satana raha io ty fampianarana ity ka manafika anay izy ny amin'ny fomba rehetra, na eo amin'ny fiainanay andavanandro izany, na eo amin'ny asa aman-drarahanay izany, na eo amin'ny fianakavianay izany, na eo amin'ny tokantranonay izany, na eo amin'ny asa izany, na eo amin'ny fianarana izany, na amin'ny fahasalamana izany, na amin'ny fanolom-bodirindrina aminay izany. Eny Andriamanitra miasa amin'ny fahafenoany Satana, manafika anay. Ka ao karaha io tsy manan-kery, tsy manam-pahefanana izy, fa alevonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy ny anaran'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana, fa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ianao raha ohatra amin'izao koa mandrakizay. Eo ihany koa Andriamanitra, ao ny salama ny tokantrano eny sy amin'ny toerana izay nona ny fianarana amin'ny teninao. Ao ny mandama makam-pandriana tsy afaka mitsangana, ao ny marary fo, ao ny marary aty, ao ny marary vavony, ao ny marary any amin'ny kibo any, any amin'ny tenda any, ao ny marary andolava, ao ny AVC, ao tompo ny areti-maso,
na ny resaka fahatapahana ihany koa ny taolana tapaka, ao ny vai ratsy na ny velany na ny anatiny. Ao tompo izay ampahorin'le ratsy ihany koa amin'ny aretina sy ny fampahoriana maro samihafa. Ho an'ireo tompo izay ampahorin'ny devola dia aoka Jesosy, ianao andevina Satana sy ny asany rehetra ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izany olona izany intsony anie ilay ratsy. Ka ninona fampahoriana ataon'ny devola io na amin'ny lafininona dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany, fa le voniny ianao ry Satana. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny olona izay ampahorianao io. Le voniny ianao ny amin'ny ranjan'akondro sy ny fofona an'i Kristy mandidy ianao ry devoly Satana. Miala ianao amin'ny fampahoriana izay ataonao amin'ny olona io, izay ampandamahanao io, ampijalianao sy ampahorianao io. Le voniny ianao ny amin'ny ranjan'akondro sy ny fofona an'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny olona izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao ka ampahorian'ilay ratsy io. Efa levon'ny Satana sy ny asany rehetra ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izany olona izany intsony. Dia iray naranao ray kalazay naranao anie ary ny aretina izay voalaza rehetra teo Jesosy, enina izay tsy voalaza kanefa hivavahana amin'izao fotoana izao sy hametrahana tanana. Dia aoka Jesosy nidikapoka taminao hanasitrana ny aretina rehetra izay hivavahana amin'izao fotoana izao, izay noentina mbavaka amin'izao fotoana izao dia ho sitrana ny aretina rehetra Jesosy io izay nivavahana tamin'izao fotoam-bavaka izao noho ny amin'ny dikapoka taminao. Dia raina ny anaranao raha io kalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Halleluja, halleluja. Dia aoka hoe tanin'ny anjely ray ny tantaninao anay ndreo tafotoana ny vato ny tongotra io. Ary aoka le rahanao Jesosy handrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra mba tsy hananan'ilay ratsy fahefana ntsony izahay. Tahiza raha io amin'ny fivelomanay, amin'ny fianaranay, tahiza na miditra na mivoaka. Meteza raha io ameza sahaza ho anay ninao. Ary eny Andriamanitro, aoka ny fiadananao sy ny fahasoavanao no hitoetra aminay. Halleluja. Dia mitenena raha efa vonikeny reto vahoakanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona izany. Ka teo moa no namaranantsika ny lesona tamin'iny farany iny hoe nahoana no lazaina fa le fahafatesan'i Kristy dia fandresena lehibe. Fandresena lehibe tsy vitany hoe fandresena amin'ny fahotana teto amin'ity tany ity zany, satria noho ny sorona izay nataon'i Kristy dia zao hoe voavela ny helokontsika, voasasa ny fahotantsika, satria tsisy raha latsaka dia nanao tsy misy famelan-keloka. Dia izay fanavotana nataon'i Kristy ho antsika zay zany mba ahazoantsika ilay fiainana mandrakizay, mba tonga antsika ho zanak'Andriamanitra, dia zao hoe tsy teto tany ihany izay famonjena izay, satria ilay famonjena nataon'i Kristy dia ho an'ny lanitra sy ny tany fa tsy ny teto tany ihany. Ka mahafandresena lehibe an'ilay izy zany dia zao hoe resy ilay Satana tany an-danitra noho ny amin'ilay rahan'i Jesosy, satria ilay rahan'i Kristy dia fanavotana ny lanitra sy ny tany. Resy ilay Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Dia rehefa resy izy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry dia zao nazera taty an-tany ilay devoly Satana sy ireo miaramilany zany izay manara-dia azy. Dia zao no soratany ato amin'ny Apokalipsy 2:10, ahoana moa izy io? Apokalipsy 2:10 dia zao no teneniny manao hoe ny anaran'i Jesosy. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy, satria nazera ilay ny apanga ny rahalantsika dia ilay ny apanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro amanalina. Ahoana ozy izy? Ankehitriny dia tonga ny famonjena ozy izy, ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy. Satria nazera ilay ny apanga ny rahalantsika dia ilay ny apanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro amanalina. Dia amin'ny fotoana ahoana no nampianjerana ny Satana sy nanjerana ny Satana tetỳ an-tany? Dia tamin'ny indrindra tamin'ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no ny raha nalatsa'i Kristy, satria ilay rahan'i Kristy no nandresena
any satana sy ny miaramila ny tany an-danitra ka nanjerana azy tetỳ tany dia zao nyteneny eo amin'ny 1:12 manao hoe ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty azy ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Zany hoe fandresena lehibe zany tany an-danitra noho ny amin'ny rana latsaky Kristy teo amin'ny azo fijaliana io ka vokatra izay sorona nataon'i Kristy izay ho fanavotana ny lanitra sy ny tany dia zao nazera ilay satana tany an-danitra ka tsy nanana toerana tany intsony izy fa najera tetỳ tany. Ary rehefa manao zany misy fotoana ianao mantsy manao le fanaovana délivrance reny zany na hoe mandroaka devoly ianao amin'ny olona anankiray dia raha vao mampiasa n'io teny io ianao io teny io anatin'ny soratra masina io izy fa izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy dia inona ny zavatra mitranga? Tsy zakany satana mihitsy io teny io, tena tsy zakany io, tena tsy zakany io, mihoakoaka mikika satria zao tena tsy zakany io teny hoe izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Zany hoe le rany zanak'ondry mihitsy zany hoentina mandresy any satana. Dia tsy tia ny halan'ny satana maizina mihitsy io teny io raha vao mandroaka devoly io tena tsy tiany, tsy zakany io zany. Ka le fandresenan'ny satana zany sy ny hoe fahafatesan'ny satana dia tsy tanteraka zany io raha tsy amin'ny fahafatesan'ny Kristy ihany koa. Zany hoe ny faharesen'ny satana zany na ny fahafatesan'ny satana dia zao tsy tanteraka zany io raha tsy nanao sorona Kristy, raha tsy maty Kristy. Zany hoe miaraka zany ireo ohatra n'ilay teny hitantsika tany amin'ny Genesis manao hoe ianao izy anitsaka azy amin'ny lohany, mantsy an'ilay menarana zany dia hoe le vehivavy anitsaka azy amin'ny lohany ary izy kosa anaikitra ny ombelahy tonganao. Le vehivavy anitsaka azy amin'ny lohany ozy izy dia ary izy kosa izy anaikitra ny ombelahy tonganao. Zany hoe le vehivavy manitsaka satana amin'ny lohany zany fa satana indray manaikitra azy amin'ny lohany. Dia ohatr'izay mihitsy izy hoe le fahafatesan'ny satana zany na hoe ny faharesen'ny satana dia zao hoe tsy tanteraka zany io raha tsy nanao sorona koa Kristy, raha tsy maty Kristy zany. Ka raha amin'ny Apokalipsy zany jerena dia zao hoe le fandresen'i Jesosy Kristy zany sy ny fametrahana Kristy eo amin'ny seza fiandrianana satria fantatsika tsara fa rehefa maty Kristy dia niakatra any an-danitra dia izy miakatra any an-danitra iny aiza Kristy no mipetraka? Eo ankavanan'Andriamanitra izy, eo tanankavanan'Andriamanitra izy no mipetraka, eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, eo amin'ny tanankavanan'Andriamanitra Jesosy no mipetraka. Ka le fandresen'i Kristy sy ny fametrahana an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana zany dia zao hoe tsy maintsy nandalo tamin'inona zay? Tsy maintsy nandalo tamin'ny fahafatesan'ny Kristy zany zay. Ary vokatry ny razy na latsaky Kristy no ny sorona zay nataony dia zao hoe voafehy satana zany. Voafehy satana. Tsy afaka manao izay tiany atao intsony izy satria le rahan'i Kristy dia zao manaka anazy tsy ahafahany manao an'izay tiany atao intsony tahaka ny taloha. Taloha izy inona ny zavatra nitranga? Afaka nandeha niakatra izy. Afaka mivezivezy izy tetỳ tany makany an-danitra izy. Vezivery eran'ny tany rehetra izy. Vokatry ny rahan'i Kristy tsy afaka mandeha any an-danitra intsony izy. Efa hitantsika teto zay. Izy ihany koa le lazaina fa hoe nazera tamin'ny tany izy eo amin'le andininy 10 fakitsika kely le izy. Dia tapany faharoa dia ahoana izy? Satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay niapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Satria ny ataon'ny satana dia zao miapanga eo anatrehan'Andriamanitra. Izy nefa tsy manana an'izay fahefana izay intsony andeha hiatrika an'Andriamanitra, andeha hiapanga ny rahalahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tamin'izy mbola nanana izay alalan'izay dia inona nataony? Niraisintsika teto ny ohatrany amin'ny Job. Inona nataon'ny satana teo anatrehan'Andriamanitra? Niapanga ny Job ange nataon'ny satana teo an'Andriamanitra. Niapanga ny Job. Hoe esory aminy ange ny tananao dia hitanao tsara ny fanozonana an'io hoe zao no ataon'io aminao. Zay le satana miapanga zany, miapanga zany. Nazera tamin'ny tany le miapanga ny rahalahintsika. Dia io zany dia mba hitenenana antsika koa zany io. Misy olona mantsy dia zao hoe miapanga lainga sy mandainga, manendrikendrika. Tadidio tsara fa toetra ny satana zany. Ka raha manao an'izay tsika dia tadidio zany fa
toetra ny satana no ataontsika ary raha manatanteraka an'izay tsika dia manatanteraka ny asany izy ny asan'ny raintsika zany dia izy ny raintsika amin'izay fotoana zay ny devoly zany ny raintsika raha ohatra ka miapanga atsika satria zay ny ataon'ny satana zay nazery izy tsy nanana toerana tany an-danitra ntsony dia vokatra an'izay dia voafesy tsy afaka manao ninina ntsony satria nahoana tsy afaka mandeha eo anatren'andriamanitra ntsony izy dia amin'izao fotoana izao ry satana satria nazera tetỳ tany izy tsy afaka manino tsy afaka miapanga atsika tsy afaka miapanga atsika ntsony izy zany ary raha ohatra ka miapanga ary izy manendrikendrika atsika izy dia ahoana ozy izy ny soratra masina jereo tsara ny zavatra tenenina satria na tsy afaka mandeha eo anatren'andriamanitra ary izy hiapanga atsika dia ezahantsika ho culpabilisena ezahantsika zany ohatrany hoe hiapanga tena tsika indray ny aseny miapanga tena ohatrany hoe raha misy zavatra mitranga dia ataony kivy ianao dia ketraka dia manjo rehetra eo dia mampanahelo eo sy ny karazana satria akiviany satana ampangainy satana hoe ianao zay mpijangajanga be ty ianao zay mpanao an'izao ty dia ianao ve dia azo famelan-keloka amin'andriamanitra ve ianao dia iny tokoa le olona dia kivy dia ketraka ampahoriany satana io tadidio nahoana ianao no miapanga ny tenanao amporosian'ny fanahin'ilay ratsy nefa andriamanitra aza tsy miapanga anao nefa andriamanitra aza tsy miapanga anao raha mandray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia tsisy miapanga anao satria ny rahan'i Kristy nefa manadio anao ny rahan'i Kristy nefa nanasitrana anao jereo tsara amin'ny Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo dia vakitsika ny andininy fahatelo amby telopolo dia ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo raha isika le andininy fahatelo amby telopolo naran'i Jesosy iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika ahoana ozy izy iza ny apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra iza ny apanga anao dia ahoana ozy izy Andriamanitra no efa manamarina azy Andriamanitra no manamarina atsika kaninona zany saindalin'ny satana tidaviny anisy ty hiampangananao na hoe olona zay aporisia ny ampanganao dia zao rehefa manatona an'Andriamanitra ianao ka nangataka famelan-keloka sy famindram-po nangataka fanadiovana ny amin'ny rahany zanak'ondry dia zao efa voavela ny elokao efa voasasany fahotanao ninninona raha tsy vitanao tany aloha rehetra tany ny zavatra misy mantsy dia zao hoe ny olona dia zao midefiniranao ny amin'ny action passé anao zany hoe ohatrany hoe ny amin'ny toetranao taloha zany a no hijeren'ny olona anao hoe iny olona iny nge fantatro iny iny mpangalatra iny iny mpisoloky iny iny mpandanga be ny olona iny mpiteny ratsy iny fa rehefa nandrain'i Jesosy ianao dia zao olom-baovao ianao tsy mpandanga ntsony ianao tsy mpiteny ratsy ntsony ianao tsy mpijangajanga ntsony ianao tsy mpangalatra ntsony ianao ka zany dikan'izay dia efa lasa ny zavatra taloha ka raha misy miapanga anao amin'izay dia zao Andriamanitra no efa manamarina ianao ve miapanga Andriamanitra no efa marina satria satana no mampirisika an'ireny olona ireny ianao an'izay Andriamanitra no efa manamarina dia ahoana ozy izy toy izany lisa andininy faefatra amby telopolo iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitsangana eo an-tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho atsika Kristy nefa maty ozy izy ho atsika nandatsaka ny rahany ary efa nitsangana izy dia aiza izy mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra inona ny ataon'i Jesosy eo an-tanana ankavan'Andriamanitra mifona ho atsika izy mangataka amin'Andriamanitra mba anadiovana atsika mandrakariva ny fahotantsika mifona ho atsika anatr'Andriamanitra tsisy afaka hiapanga atsika tsisy afaka nameloka atsika rehefa mandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika sika rehefa miakelika eo anatren'Andriamanitra sika ka manaiky ho diovina ny amin'ny rano zanak'ondry voavela ny eloko sika voasasa ny fahotantsika dia hitantsika zay nataon'i Kristy zay eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu toko fasivy jerentsika kely anie Hébreu toko fasivy dia ahoana izy dia ny andininy faharoambin'ny folo efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mba nitondra rano sy lasy raha ny zanak'ondry izy
fa ny rahan'ny tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Zany hoe Jesosy niakatra any an-danitra iny dia zao niditra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy eo amin'ny efitra masina indrindra. Tsy mba rahana biby no nentiny tahaka ny rano sy lahy na ranomby lahy fa inona ny rano izy no noentiny araka ilay teneniny teo, fa ny rahan'ny tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Indray mandeha zany nidirany eo amin'io efitra masina indrindra io nitondra ny rano izy anaovana fanavotana mandrakizay ho atsika. Noho ny amin'ny rahan'ny Kristy voavela zany ny helokontsika. Noho ny amin'ny rahan'ny Kristy azo antoka zany ny famonjenantsika. Noho ny amin'ny rahan'ny Kristy azo antoka ihany koa ilay fanjakan'Andriamanitra. Satana zay manakana antsika io tsy azotsika ny fanjakana io, azo antoka io fanjakan'Andriamanitra io. Fa tamin'ny alalan'ny rahan'le osy lahy na omby lahy tany aloha tamin'ny nanaovana fanavotana teo amin'ny firenen'ny zanak'Israely teo anatin'ny tranon'ilay fionana dia zao tsy mahavonjy iny fa lalàna napetraka iny tandindona aloko ny zavatra ho avy dia aloko ny amin'ny fiavian'i Kristy, aloko ny amin'ny hafatesan'i Kristy. Fa rehefa tena tonga amin'izay le zanak'ondro manaisitra ny fahotany zao tontolo zao Kristy zany dia zao hoe nanao fanavotana mandrakizay izy ho atsika. Nanao fanavotana mandrakizay izy ho atsika. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy zany dia zao hoe azo antoka ny famonjenantsika, azo antoka ny fanjakan'Andriamanitra. Satria teo ny fanjakan'Andriamanitra dia ianao kortain'ny Satana ange fanjakan'Andriamanitra zany tany an-danitra. Kortanin'ny Satana zany. Tonga izy nanakorotana tany hoe Andriamanitra io dia Andriamanitra loza be io. Ahoana no izy ny anjaka io? Tany ange ny ezahany Satana natao zany hoe demokrasia zany. Tany an-danitra ny ezahany nanaovana an'izany. Hoe dia ahoana Andriamanitra no anjaka io satria izay ny fanindrin'ny Satana hoe aka ilay toeran'Andriamanitra hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, eo amin'ny tendrombohitra masina any amin'ny farany avaratra ozy izy, eo amin'ilay fitoeran'Andriamanitra ny tiany toerany. Ny ray apatelon'ny anjely tany an-danitra voatariny tamin'izany. Ray apatelon'ny anjely tany an-danitra. Zany ny zavatra tediavin'ny Satana zany. Nazera tany izy. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy azo antoka ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra izay ho avy. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy nanao fanavotana mandrakizay ho atsika Kristy, azotsika an'izany fiainana mandrakizay zany. Dia ny zavatra misy anefa dia ity. Na dia nazera raha zany ilay Satana dia zao hoe ilay fifaliana nijanona tany an-danitra ihany fa tsy tetỳ tany. Ilay fifaliana nijanona tany an-danitra ihany fa tsy tetỳ tany. Satria faly ny polony lanitra zany hoe resy ilay fahavalo nazera amin'ny tany izy. Fa zao kosany aizy Satana no nazera. Etỳ tany izy no nazera, ka izy nazera etỳ tany izy zany dia inona ny dikan'izany? Loza zany ho an'ny mponina ambonin'ny tany. Tany an-danitra zany hoe fifaliana hoe resy Satana nazera. Satria tsy afaka hiakatra antsony izy hitondra fikorotanana any an-danitra any, fa izy sy ny anjely tsy nanana toerana antsony dia fifaliana be tany an-danitra. Verenantsika kely izy teo amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 dia ny andininy 2:20 tapany voalohany. Dia ao nozy izy teo. Apokalipsy 2:20 andininy 2:20 tapany voalohany. Dia zao ny teneniny eo. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay moninao aminy, satria nazera ilay Satana. Eo amin'ny tapany faharoa dia ahoana ozy izy? Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ho any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisany andro. Loza ho amin'ny tany sy ho an'ny ranomasina, fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Loza ho an'ny tany, fifaliana ho an'ny lanitra zany, satria afaka tamin'ny fanakorotanina izay nataon'ny devoly tany sy niady tany an-danitra, satria nisy ady tany an-danitra. Fa resy Satana nazera noho ny amin'ny rahany zanak'ondry, loza ho amin'ny tany. So amin'ny ranomasina ozy izy. Satria nazera ty aminareo ny Satana ny devoly izy ary manana fahatezerana lehibe izy. Dia ny zavatra misy eto dia zao hoe mamieritreritra zany tsika
Andriamanitra nahoana re de nazeranao tety amin'ity tany ity amin'ity planeta tany misy anay ity le Satana maninona tsy matany amin'ny planeta hafa tany no nanjerana anazy fa maninona teto amin'ity planeta tany ity maninona ny teto izy ny nazera fa tsy tany amin'ny planeta hafa. Andriamanitra moa ny afaka mamaly amin'izay fanontaniana zay zany fa ny zavatra fantatsika dia zao ny fananjerana ny Satana teto tany dia avy amin'io ny avin'ny fahoriana rehetra misy eto amin'ity planeta tany ity. Avy amin'io ny fahoriana rehetra misy eto amin'ity planeta tany ity. Voalohany aloha izy nefa napiditra ny fahotana teto amin'ity planeta tany ity satria noho ny fakapanazy nataony tamin'ireo razambentsika tany aloha dia zao hoe niditra teto amin'ity tany ity ny fahotana. Tsy vitan'izay fa natao toeran'ny Satana mihitsy zany eto amin'ity tany ity nazera teto izy. Dia izy nazera teto iny tsy vitany hoe efa nampidiriny teto ny fahotana fa ny zavatra misy dia zao izy nazera iny manana fahatezerana lehibe satria tsy manana toerana any an-danitra intsony izy dia izy nazera eto tany manana fahatezerana lehibe zany dia romotra zany izy dia manao zay mitady zay ho arapany izy mitady zay ho arapany izy amin'ny fomba rehetra zany mamono izy mampijaly izy mampahory izy mitondra zao zavatra ratsy rehetrarehetra zao izy hitantsika ny karazana ratsy ary miakaiky ny andro farany amin'izao fotoana zao dia miavosa ny faharatsiana sy ny fahotana satria miaratsy ny olombelona amin'izao fotoana zao. Ny tenin'Andriamanitra ny teny ararao tozy izy ny andro azo anaovansoa fa miaratsy zao fiainan'izao dia zany mihitsy ny zavatra plus zany sika manakaiky ny farany plus zany io fahatezeran'ny Satana io miasa amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia zay mahatonga antsika hitantsika zany amin'izao fotoana zao zany olona tena tsy mifaditrovana tsy matahotra an'Andriamanitra hitantsika daholo zao karazana ratsy rehetra zao von'olona halatra fanolanana alajaza ny tsy fanajana sy ny sisa zany vokatra an'io satria romotra zany Satana. Dia ny zavatra misy zany dia zao hoe na dia resy ara zany Satana noho ny amin'ilay rahany zanak'ondry dia zao mbola nomena fepitaona zany izy fa tsy hoe tonga dia maty teo ny hoe Satana hoe resy izy noho amin'ny rahany zanak'ondry dia vitany amin'ny Satana tsy izy tsony fa mbola nomena fotoana kely izy arak'ilay teneny teo hoe nazera amin'ny tany ozy izy Satana satria nao averiko tsara ilay vaky teny teo andininy 12 tapany faharoa dia ozy izy loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisa ny androny. Eo zany hoe izy nazera amin'ny tany io zany mbola mena fepitaona kely ivelomana zany izy fepitaona kely ivelomana dia io fepitaona kely ivelomana io zany dia zao hoe dia amin'io izy tena manao zay tiany ataony mihitsy izy amin'ny herin'ny ray manontolo satria fantany fa kely sisa zay andro iainan'izay tsy manana fotoana firy izy dia romotra izy. Dia na dia teo aza zany ilay faharesen'ny Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry ka nanjerana azy tetỳ tany dia zao tsy hoe maty tanteraka izy fa mbola manana fepitaona zany ny velomana. Dia ao anatin'io fepitaona kely ivelomana io dia zao hoe mandringana sy mandrava zany Satana ary mamono mandringana sy mandrava ary mamono satria romotra izy ao anatin'izay fahatezerana lehibe izay zany. Dia ny zavatra misy nefa dia zao hoe izy romotra io dia amin'izy ny tena hiantefeny le fahatezerany sy ny faharomotany. Ny antefany ny fahatezerany sy ny faharomotany zany dia zao hoe amin'ilay vehivavy no tena hiantefeny io fahatezerany sy ny faharomotany io. Zay tsy an'Andriamanitra zany dia efa azony iny afaka anaovany izay tiany ataony iny afaka ataony amin'izay lalaoviny amin'izay tiany anaovana azy iny fa ny tena tsy zakany ary tena tiany vonoina ho faty sy enjehana sy ampijaliana dia ireo izay an'Andriamanitra dia ilay vehivavy zany ilay vahoaka an'Andriamanitra izany. Dia zay mahatonga azy miteny eo amin'ilay Apokalipsy 12:17 raha vakitsika kely ilay izy manao hoe ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy. Iza ny nenjehany? Le vehivavy. Zany hoe le fiangonan'Andriamanitra zany no enjehany satria nazera tezitra izy ka zao rehefa tany an-danitra
resy izy niady tamin'andriamanitra tany dia zay pomban'andriamanitra indray zany any izy zany no manao ny vengeance mamaly faty hoe satria zany azera tety satria zany tsy manana toerana antsony reto pombanao reto reo no maliko faty reo dia reo miatefen'ny faty azerany rehetra sy ny heriny rehetra zany miasa am'ireo vahoakan'andriamanitra reo na de eo zany efa zany dia ozy tsika mety ilasika dia ahoana zany tsika dia ho atao vonono satana zany tsika fa araka le teny teo dia zao hoe le rany Kristy hery nomen'andriamanitra io nandresenany satana tany an-danitra ary io rany Kristy ihany koa dia zao hoe hery omen'andriamanitra atsika andresenan'ilay satana eto an-tany kasi nandresy an'ilay devoly sy satana ny mpon'ny lanitra hoe tamin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy eo amin'ilay 1:12 izy miteny an'izay ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy dia ny zavatra misy dia ity manao hoe eto amin'ity tany ity koa zany ny vahoakan'andriamanitra ny fiangonan'andriamanitra dia zao afaka mandresy any satana amin'io rany zanak'ondry io satria ny rany zanak'ondry nomena zany fitaovana hoentina mandresy an'ilay satana ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary zay ny tsaratsaroantsika zany hoe tokony tsaroantsika eo an-tsaina hoe io satana io ka fahavalo io faresy io ka amin'ny mahafahavalo io faresy azy dia zao raha manana ny rany zanak'ondry tsika satria ny rany zanak'ondry no nandresena azy tany an-danitra dia zao resitsika koa izy ny amin'ny rany zanak'ondry fa raha tsy manana ny rany zanak'ondry io tsika dia ataon'ny satana azy alamy tsika anaovana izay tiany anaovana antsika tsika dia jereo zao ny vaky ny teny eo amin'ny apokalipsy 7:12 apokalipsy 7:12 dia vakitsika ny 9:7 ahoana ozy izy apokalipsy 7:12 ny 9:7 ireo izy dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy aharesy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary matoky hitantsika zany fa satana niady tamin'ny zanak'ondry niady tamin'ny Mikaela sy ny anjeliny tany an-danitra dia resy satana efa resy satana tsy nanana toerana tany intsony izy izay pomban'i Kristy tany an-danitra koa naharesany satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry dia hoy izy manao eto toy izany le vaky teny manao hoe satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary naharesy azy koa ary aharesy azy koa aharesy zany hoe na amin'ny ho avy ara zany ary aharesy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary matoky aharesy azy koa izay olona momba azy ozy izy zany hoe izay momba ny Kristy zany dia aharesan'ny satana koa dia ireo izay voanjo sy voafidy ary matoky zany hoe manana ny rany Kristy zany ireo sy manana ny teny filazana azy mitazona le fahamarinan'ny soratra masina tsy hanampiana tsy hanalana ka raha mitafy an'i Kristy zany tsika io Kristy io zay nianarantsika teto araka le teny filazana azy maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina nahazo 3 andro 3 alina tao kibon'ny tany raha ny rany io Kristy io no tafitsika raha io Kristy io no nanaovana batisa atsika raha ny fahamarinan'io Kristy io no tazonitsika dia ny testamenta vaovao zany sy ny testamenta taloha tsy hanampiana tsy hanalana satria mifamendro ny anarantsika teto tamin'ilay hazo oliva anankiroa izy eo anatrehan'Andriamanitra maneho an'ilay vavolombelona roa raha tehirizitsika ilay vavolombelona roa zany araka ny fahamarina izay men'Andriamanitra io tsy hanampiana tsy hanalana dia zao mpandresy zany itsika mpandresy itsika ny rany io Kristy no andresentsika ary ny teny vavolombelona no andresentsika manana n'izany finoana zany zay mahatonga hoe aoka re tsy ho diso ny Jesosy zay inono to dia voafitaky satana ny tany an-danitra nge ka voafitaky
Ianao indray ve ianao olombelona ve mianjely raha voafitaka dia ianao olombelona indray ve raha tsy mitandrina voafitaka koa ianao zay hoe miambena mandrakariva ozy izy dia raiso le tenin'Andriamanitra zay nomena antsika teto inona ny fahamarinana nomen'Andriamanitra antsika io ny teny vavolombelona io ny teny filazana ny Kristy io fantatsika hoe iza ny Kristy inotsika fantatsika hoe ny rahan'io Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro no nanavotana atsika ka raha io Kristy io no nanaovana batisa atsika raha io no tafitsika dia mpandresy atsika araka le teneniny teo satria izay momba azy izy dia aresy azy zay aresy an'ny Satana zany zay momba azy izy dia aresy an'ny Satana zany zay momba ny Kristy dia ireo voantso sy voafidy ary mahatoky ny amin'inona ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fehim-potoana zany zay omenan'ny Satana dia zao hoe hiasa izy amin'ny heriny sy ny fahefany hanafika ny fiangonana io satria io ny tena tsy zakany io satria io momba ny Kristy io fa dia zao hoe rehefa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra rehefa midina eny amin'ny raolanitra Kristy andray ny fanjakany dia ho resy tanteraka io Satana io ary ho faty tanteraka izy amin'izay fotoana zay rehefa tapitra zany io fehim-potoana omenana azy io dia any izy vao tena resy tanteraka amin'izao fotoana zao nefa nivoaka an'Andriamanitra dia zao hoe mbola manantena izany fanjakana zany miandrandra n'izany fanjakan'Andriamanitra io mandra-pahovian'Andriamanitra io araka le teny amin'ny Apokalipsy 5 mandra-pahovian'Andriamanitra io dia hozy Andriamanitra manao hoe miandry kely ianareo aloha mandra-pafeno nisan'ny mpanompo namanareo izy zay hovonoina tahaka anareo rehefa mitaraina le olona ny vonoina teo ambanin'ny alitara miantso mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsaranao ny rahanay amin'ireo mponina ambonin'ny tany satria ny mponina ambonin'ny tany no ampiasain'ny Satana andringana sy hamono dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra mantsy an'ireo vahoaka ireo nanao hoe mandrasa kely ianao nareo izy fa mbola tsy ampy ny isanareo mandra-pafeno ny isan'ny namanareo ihany koa zay hovonoina tahaka anareo dia rehefa feno ny isanareo dia zao hovonjena avokoa ianareo rehetra akariny eo anatrehan'Andriamanitra ho afaka amin'ny fampahoriana io ho afaka amin'ny fanenjehina io dia mbola miandry ny vahoaka an'Andriamanitra zany amin'izao fotoana zao mbola miandry dia mbola hito amin'ity tany ity tsika mirenireny to amin'ity tany ity miandrandra ilay kananan'ny lanitra zany tahaka ny zanak'Israely zay nirenireny tany anefitra ka miresaka n'izay indrindra tsika mantsy hoe ny diantsika eto amin'ity tany ity zany dia zao hoe ampitoviana amin'ny dian'ny zanak'Israely tany anefitra sy ny zanak'Israely tany anefitra zany niandrandra n'izay hoe tany kanana zay tany finotondra-dronono sy tantely dia itsika koa vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia zao miandrandra ilay lanitra vaovao sy tany vaovao tsika zay sy ny fiadanana dia raha jerena zany ilay fampitahana dia zao hoe araka le teny teo hoe ny fiangonan'Andriamanitra ampitoviana amin'ny zanak'Israely izay tany anefitra zany mandra-pahatonga amin'ny tany kanana dia itsika ihany koa zany vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny toerana inona misy atsika zany ao anatin'ny dezera ihany koa zany misy atsika amin'izao fotoana zao aty anefitra ihany koa zany ny toerana misy atsika amin'izao fotoana zao tahaka n'ireo zanak'Israely fahiny dia ny zanak'Israely fahiny no ny zavatra hitantsika Andriamanitra no niasy ny tantana ny zanak'Israely tany anefitra Andriamanitra no niaro azy tamin'ny fahavalo Andriamanitra no androraona sy andry afo azy ka mitondra azy isan'andro Andriamanitra no name anasa azo azy ireo name rano sotrony Andriamanitra niazy ny amin'ny tafiny tahaka ny zanak'Israely tany anefitra zany hoe Andriamanitra no niasy ny tantana ny zanak'Israely dia tahaka izay koa zany ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao Andriamanitra koa no miany vahoakany amin'izao fotoana izao satria ny lalana zany dia nampitahina amin'ny hoe zanak'Israely makany amin'ny tany kanana sy ny vahoaka an'Andriamanitra makany amin'ilay kananany lanitra zany dia ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izany dia
Izay no mahatonga azy miteny ato amin'ilay apokalipsy toko 12. Raha raisitsika ilay apokalipsy toko 12. Dia inona ny zavatra resahany eo amin'ilay apokalipsy toko 12 andininy fahenina. Zao ny zavatra resahany eo amin'ny apokalipsy toko 1. Dia ahoana ozy izy? Zao ny teneniny eo. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina 720 andro. Ary raha vehivavy kosa ozy izy nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina 720 andro. Nandositra nakany anefitra ilay vehivavy ozy izy izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra azy mba ho velomina any zany izy. Dia nandritra ny hafiriana dia hoe 720 andro. Dia ato amin'ny 140 mbola tenenina izy eo amin'ny 140 dia hono izy izy. Ary ilay vehivavy nomena elatra 2 any voromahery lehibe anidinana any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro 1 sy fetrandro 2 ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy. Andriamanitra ozy izy dia zao naninona nanome elatra an'ilay vehivavy ozy izy mba hanidinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro 1 sy fetrandro 2 ary atsasaky ny fetrandro mba tsy maninona mba tsy ho hitan'ilay mena rana ilay vehivavy zany dia ilay fiangonan'Andriamanitra izany. Dia raha mijery koa tsika ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely novonjen'Andriamanitra tao anatin'ny fanandevozana dia amin'ny fomba ahoana ny tonan'Andriamanitra tokoa ny zanak'Israely amin'ilay hoe les ailes d'aigle io, amin'ilay elatry ny voromahery io no nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egipta teo anatrehan'ny Farao zany. Farao miezaka mafy tamin'ny fomba rehetra zany anakanana ny zanak'Israely tsy voaka ny tany Egipta. Fa tamin'ny tanana mahery sy ny sandrina indritra, tamin'ny tanana mahery sy ny sandrina indritra no namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egipta. Jerentsika eo amin'ny Exodosy toko 8:4 izy miteny an'izay. Exodosy toko 8:4 ny 4. Exodosy toko 8:4 ny 4. Ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy Andriamanitra? Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina, izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo ho aty amiko izy. Satria nitondra azy Andriamanitra ho any aminy, nitondra zanak'Israely ho any aminy. Hitantsika tsara rehefa avy eo rehefa nomena ny lalàna izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay, Andriamanitra no nitondra azy, noentin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia hozy izy, ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina, izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo ho aty amiko. Zany hoe nitondrako anareo ho aty amiko, anompo anaraka. Andriamanitra nitondra zareo tahaka ny elatry ny voromahery. Dia zay mihitsy ilay zavatra hitantsika teo amin'ny apokalipsy hoe nomen'Andriamanitra elatra izy tahaka ny voromahery, elatra 2 izy, anidinana ozy izy, ho any anefitra ozy izy. Any no anomezan'Andriamanitra sakafo azy. Any any koa no iarovan'Andriamanitra azy amin'ny fanafian'ilay mena rana. Dia le devoly Satana mba tsy ho azon'ilay mena rana izy. Dia ny zavatra nisy anefa dia ty satria le lesona zany eto mitondra antsika ny amin'ny fampitahana, ny amin'ny hoe le fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra sy ny vahoakan'Andriamanitra any anefitra, aty anefitra zany. Dia zao hoe rehefa tany anefitra ny vahoakan'ny zanak'Israely tafavoaka ny tany Egipta ry zareo, dia andeha hiampita ny ranomasina mena izy. Inona ny zavatra nisy? Zany hoe efa tonga tany anefitra zany zareo amin'ny fotoana io. Ny rahan'ny Farao indray, ny rahan'ny Farao zany, ny miaramilany, amono sy andringana an'ny zanak'Israely. Ny rahan'ny Farao, ny miaramilany, andringana sy amono ny zanak'Israely. Dia zao ny tenenin'ny Farao
ao amin'ny andininy fasivy toko fadimy amby folo exodosy toko fadimy amby folo andininy fasivy exodosy toko fadimy amby folo andininy fasivy hoy ny fahavalo anenjika aho atrahatra aho izarababa aho ka hanao izay sitraky ny foko aminy ho tsoahako ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako zany ny tanjon'ny farao anenjika azy aho izy ka atrahatra azy izarababa aho ka hanao izay sitraky ny foko aminy zay tiako atao zany no ataoko aminy ho tsoahako ny sabatro ka hamongotra ny tanako tena amono faty zany tsy andringana no tedaviny farao atao de ohatr'izay mihitsy ilay satana devoly arak'le teny nivakitsika teo teo amin'ny apokalipsy raha verenantsika kely le izy teo le apokalipsy nivakitsika teo ohatr'izay mihitsy le izy teo eo amin'le andininy faefatra amby folo toko faharoa amby folo andininy faefatra ambin'ny folo de ahoana izy manao hoe vakitsy kely andininy faefatra amby folo ary le vehivavy no mela elatra roa ho an'ny voromahery lehibe andina no any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy zany hoe mba tsy ho azo ny fahavalo izy zany fa Andriamanitra mihitsy no mitondra azy nefa le fahavalo maninona le fahavalo manenjika azy le fahavalo mitratra zay hoe amono azy ho tratrako izy ka izarababa izy ho fongorako izy ataoko zay tiako anaovana azy izy farao nefa nahoana Andriamanitra namonjy ny zanak'Israely hitantsika tsara ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely inona nataon'Andriamanitra nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena namen'Andriamanitra lalana ao anatin'ny ranomasina ny zanak'Israely ahafahan'izy ireo mitsoaka any farao vokatra n'izay nefa dia zao nga farao natratra azy maty daholo ny maramilan'ny farao maty daholo ny maramilan'ny farao satria rehefa tafavoaka tao anatin'ny ranomasina mena ny zanak'Israely miaramilan'ny farao nanaraka nyreo tao anatin'le ranomasina mena nazeran'Andriamanitra tamin'ireo ny ranomasina ninjera tamin'izy ireo maty daholo ny Egyptianina zay le hoe elatra no hitondrako anareo tahaka ny voromahery mba tsy ho tratrany izy mba tsy ho tratran'le mena rano navotan'Andriamanitra zany ka eto zany tsika dia eo amin'le andininy fadimy amby folo ihany koa izy dia zao no teneniny satria tahaka ny farao zany zay nanenjika ny zanak'Israely nitady amono soafaty ny zanak'Israely dia satana koa zany zay hoe manenjika ny vahoakan'Andriamanitra satana manao zay amono sy afaty azy zay zany nitanjon'ny satana dia eo amin'ny andininy fadimy amby folo izy miteny an'izay ahoana izy andininy fadimy amby folo ary ilay mena rano namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka andra vehivavy mba hindaosy ny rika izy le menarana manenjika atoriana io zany dia zao namoaka rano tamin'ny vavany ozy izy le menarana toy ny rika anaraka andra vehivavy mba hindaosy ny rika izy inona ny hevitry ny rano eo amin'ny boky ny apokalipsy raha vao miresaka tsika hoe rano dia inona ny hevitry ny rano rano na hoe ranobe dia nidikan'ny ranobe na hoe dikan'ny rano zany na hoe ranobe dia zao vahoaka betsaka firenena maro samy hafa fiteny samy hafa foko vahoaka betsaka zany nidikan'ilay hoe ranobe ty zany hoe satana zany mandefa inona mandefa vahoaka zany zay nidikany satana mandefa vahoaka zany anina mba hitelona ny reto vahoakan'Andriamanitra reto amono ny reto vahoakan'Andriamanitra reto jerentsika kely zay kody zay raha ohatra hoe mbola misy tsy mahalalan'izay kody zay eo amin'ny apokalipsy toko fafito amby folo andininy dimy amby folo miresaka an'izay apokalipsy toko fafito amby folo andininy dimy amby folo eo kaiky eo ihany izy miteny an'izay raha misy tsy mahalala zay kody zay fefa nianarantsika mola izy apokalipsy toko fafito amby folo andininy dimy amby folo ary hoy izy tamiko ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga ozy izy dia iny dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny ka zay le izy hoe le rano eto zany le nalefan'le satana ty zany le mena rano tahaka ny rika be ozy izy nanaraka n'le vehivavy avy ato aoriana dia zao dia mba hitelona n'le vehivavy zany le rika zany hoe andringana n'ilay vehivavy andringana n'ilay fiangonan'Andriamanitra
ka le ranona lefa ny satana ty zany le vahoaka betsaka zay alefany zany amon'ny vahoaka an'andriamanitra andringa anazy na amin'ny alalan'ny firenena io na amin'ny alalan'ny foko io na amin'ny alalan'ny samihafa fiteny io de izy zany maniraka an'io mba handringana anisa mba handringana zany ny vahoaka an'andriamanitra satana zany no maninona araka le teny teo hoe izy no maniraka ny firenena maniraka ny samihafa fiteny andringana ny vahoaka an'andriamanitra de reo vahoaka an'andriamanitra zay maninona mitandrina le soratra masina mitandrina le teny vavolombelona mitafy an'i Kristy ka ny zavatra ataon'ny satana de zao ny amono ny andringana ny apanga raha mandraytsika ny ohatrany amin'i Jesosy Kristy de zao Jesosy Kristy eka napangainy tonga ny vavolombelona mandainga andringana an'i Kristy teo amin'ny fitsarana fangamo ho afaka nanao inona zany satria lainga ny zavatra nytenenina zany hoe satana zany de zay miasa amin'ny fomba rehetra izy andringanan'le vahoaka an'andriamanitra de amin'ny fotoana rehefa tiany Pilato nafahany Jesosy ny amin'ny fiampanganana ataony reto lohandohan'ny reto lohan'ny mpisorona reto ny amin'ny Kristy de ny zavatra tabatabain'ireo ny ampangany Jesosy de zao hoe omboy tamin'ny fotoana io fetin'ny Paska ny andro de fomba ny gouvernora zany no maninona mandefa manafa gagadra anankiray de ozy izy Pilato nanao hoe tianareo afahako ve ozy izy afahako ny mpanjaka anareo zay tsy manana mpanjaka ozy izy avatsy Kaisara ihany Sezara ihany ny mpanjaka anay fa zao tsy izy no afahanao izy fa zao Barabasy no afao Barabasy no afao le Barabasy mpanota indray no afahany fa Kristy no migadraina ny ampangana zany ny zavatra ataon'ny satana izy no nampiasain'ny satana amonon'i Jesosy ny Romanina nampiasain'ny satana ny mpisorona be no nampiasain'ny satana ny fanjakana no nampiasain'ny satana ny endrika ny apôstôly hitantsika koa zany teo amin'ny tantara tamin'ny tantaran'ny fiangonana rehefa namono sy nandringana ny eglizy teto Eropa ny am'izay tsy manaraka ny dogma ny fiangonana de zao izy ny nampiasain'ny eglizy teto Eropa na ny fiangonana katolika namono ny kristianina ireo zay antsoina hoe heretika ireo mpanavoaram-pivavahana tahaka ny Luther, ny Calvin, Jean Hus de nenjehana izy ireo nydorana velona izy ireo nytambahan-doha izy ireo novonono faty izy ireo nygadrana izy ireo napahorina izy ireo nokapohana izy ireo zany no nahazo ny kristianina vokatry le ataon'ny satana io le rano be tenenina teo hoe namokarika ozy izy averiko tsara le vaky teny moa zany eo am'le apokalipsy toko faharoambin'ny folo apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo de ahonozy izy ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany tonyrika anaraka andra vehivavy mba hondaosiny rika izy nalefa nyreo vahoaka marobe ireo amono ampigadra andringana ampahory ireo zay pomba n'ilay avo indrindra ireo zay miandany amin'ny Kristy tonga izy satria romotra izy de nalefa ny rano izy izy amono an'ilay vehivavy mba hahafaty azy ireo zany fa zao tapitra ny fotoanantsika indray toizantsika indray ny lesona amin'ny tapany ariva eo ampelantanin'Andriamanitra no ametrahantsika an'izay fa de sorana ny tompo izay vita tamin'ity maraina ity zany ivavakantsika ry Jehovahandriamanitra ray eo misaotranao zay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao tsy tamin'ny hery raina ny fatanjahana fa tamin'ny fanahinao rery ihany de raina mandrak'izay ny anaranao ray halleloia halleloia mana masinana irainy amin'ny teninao ny fahamarinana reoka ny fanahinao no hiasa amin'ny vahoakanao atanteraka ny sitraponao halleloia amen dia manao velomantsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo ary dia mifanao fotoana indray tsika amin'ny tapany manaraka iny zany baibay daholo tsika rehetra
fête sans